Salama aby. Tokony nanao valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety ny tanora mpiara-mitolona ao anatin'ny Mouvement Gen Z androany, saingy tsiraikitra izany noho ny korontana nataona mpanao gazety anankiray. Dia ho ataoko eto ny valan-dresaka tokony ny fampiresahanay FDB irery ihany no resahako. Nampiantso ny Gen Z ny Premier Ministre hoe ny aminy mba hifampiresaka ary nasiany tsindrim-peo kely hoe hoeto ny statut ho an'ireo manana récépissé ary ireo manana récépissé ihany no antsoina. Mampatsiahy anay ny tamin'ny andron'ny Rajoelina izany zavatra izany, satria raha teny an-kianja ny Gen Z voatoraka lacrymogène sady nahazo bala réelle dia ny antso izy hoe ianareo Gen Z miteneny ianareo izy dia nakeny ry Saïda sy ny Laurent nitehaka azy. Inona moa mahasamihafa an'izany sy ny amin'izao hoe ny namanay Karine, Rija ary Erzoa voarohirohy any amin'ny fitsarana tsy mbola tsara ina akory fa endrikendrehana hoe manonga-panjakana sy mikasa hamono ny filoha dia nefa izahay etsy amin'ny ilany atsoina hifampiresaka. Miombona tanteraka ao amin'ny boycott izay ataony ireo membre ny Mouvement Gen Z hoe boycott satria fantatra isaoma tsara tao aorian'ny fandraisana teny amin'ny 13 Mai fa be dia be ny Gen Z orange no recyclena noforononareo ary nampanaovinareo récépissé. Ireo Gen Z ireo ve ilay atsoina eny amin'ny primature. Dia nilaza ny ministra ny fitsarana omaly fa manana profo ary nandetika farak'izay nandetika an'ireo Gen Z ireo. Tery aloloha kely tery nefa dia niterany Gen Z izy ka mametra-panontaniana tanteraka izahay hoe iza zany ilay Gen Z resahina fa mitady hanonga-panjakana sy hamerina ny Rajoelina eto izy ireo. Le Gen Z niforonina be dia be tao aorian'ny nazahoana ny 13 Mai ve ireo sa ireo ntolona nanongana ny Rajoelina ary nanao ny fitoriana napetraka tany amin'ny Assemblée nationale tamin'ny 11 décembre 2025. Nisy fitoriana ny Andry Rajoelina napetraky ny Gen Z teny amin'ny Assemblée nationale tamin'ny 11 décembre 2025 ary no raisina soamatsara io no raisin'ny secrétaire général Monsieur Calvin dia fanontaniana aiza io plainte io, aiza nytoyany io 10 volana teo aoriana, décembre 11 décembre hoy aho décembre, janvier, février, mars, avril sika izao, aiza io fitoriana io ry Assemblée nationale. Izay ange rehefa nitenin'ny PRRM hoe tsy ho ravaina ny Assemblée nationale na dia nitakina teny an-kianja ary dia niezaka izay hoe eny ary ndao ary atoky dia nametraka an'io plainte io izahay 10 volana teo aoriana nefa tsy suitiny fa maninona no tsy suitiny ilay plainte napetraka fitorianany Rajoelina izay namono olona izy teny an-kianja, namono malagasy ary mbola sahany ihany ny teny hoe na angalatra hozy izy ilay tanora maty tany Diego. Tsy mendrika izany zavatra izany fa nahoana no tsy suitiny io plaintinay io, aiza ny mandat d'arrêt international momba an'ilay rangahy iny, tsy ny famonoana olona ihany no nataony teto fa be dia be ireny nivoaka ny affaire 4 000 milliards. Aiza izany rehetrarehetra izany. Izay no mampatonga any miteny hoe rehefa institution budgetivore tsy hiasa kosa dia mba ravao ravao fa nareo miteny hoe ny ilaina ihany io nametraka plainte izahay aiza ny toyany 10 volana teo aoriana aiza ny toyany. Avy eo lasa misy fanenjehana an'ireo namanay, gadraina ny namanay dia lazaina fa nanonga-panjakana sy mitady hamono ny filoha. Ny orange nefa mirihary eny, ny gros bras, ny olona contre grève, ny nitabataba teny, ny mpangalatra, ny mpamon'olona, ny gendarme mpandoro volo, mbola mirihary ihany. Ny Gen Z nitolona ny taky sy nanongana ny Rajoelina lasa ny mpigadrana. Ahoana moa tsy ho lasa ny sainay amin'izany zavatra izany. Tena hoe miasa ny sainay very fanambola velona izay hoe fininy ity zavatra ity, fanakaizy ity zavatra ity, zao ve nefa ran'ilay tolona natao. Ankoatran'izay dia misy ny fanaratsiana, fiezahana, fandotona izay atao faninina
andotoana an'ireo tanoran'ny tolona Gen Z. Mampanahelo no mijery hoe ilay vahoaka ny adivana, ilay malagasy ny adivana, miady ho an'ny malagasy no ankehitriny zary lasa mampanginanay. Fa nahoana izahay no terenareo angina, mbola tsisy mandeha amin'izay loniny anie ny zavatra rehetra e. Aza miteny mihitsy ianareo hoe tsy mora ny manao an'io avelao izy hiasa. Misy solution marobe izay efa napetraka hoy ao ary nomena fa tsy nitazomina amin'ny fikirinay aty satria izahay mila seza, fa nomena satria tsy mampaninona anay na iza eo fa tsy olona no problemanay fa rafitra. Dia nomena io na iza hitondra eo dia tsy olana izany ho anay fa ilay rafitra tompoko mba hovao, izay no nangatahanay. Nahoana izahay no hanaovanareo campagne de diabolisation, nahoana izahay no endrikendrehanareo hoe manongam-panjakana sy miresaka amiri na miresaka amiri. Tsy voavidy vola tompoko ny aretanay teny, tsy voavidy vola na dia nisy ara ny fanampiana nataon'ireo malagasy avy any ivelany dia ny ainay no narosinay teny ary niaritra ndray andro ny kapisaty no ny riske ny ainy. Izahay nandritra ny 3 herinandro mahery ny riske ny ainay, nanajanona ny fiainanay, nanao izay fomba rehetra mba handresen'ny tolona tsikivy izahay ary nitarika ny malagasy rehetra izay hoe andao fa fotoana izao tsy ny joueur tsy ny mpilalao no problème fa ny kilalao maloto izay lalaoviny. Nahoana androany no misy ny fandotoana kitsy rano izay ezahana atao fa nahoana loatra. Nahoana izahay no lazaina mivarotra ny namanay, tsy voavidim-bola tompoko ny fitiavanay ny tanindrazanay. Afaka tiany tanindrazanay amin'izay fomba anaovany azy daholo ny rehetra, fa tsy voatery ianareo ry malagasy sasany hamono ny afim-pitiavan-tanindrazan'ny hafa vao hamiratra. Tsy misy mizaozao eto fa maniliky ny ahy aho, maniliky ny adidiko aho, tsy nivarotra ny namako aho. Aoka izay ny fanelezana tsao fandotoana fa nivarotra ny namako aho na miembona amin'ny rajoelina na tady hanongam-panjakana na tady hamono an'ny président. Diso izany. Tsy izao olona kely ity mihitsy no avita hamono miaramila manana garde corps blindé. Raha nanambola tsy izany mihitsy ny nandaniko ny volako fa ny laniko tamin'ny trakta. Nampahadongava-tsaina ny malagasy hafa mbola tsy tonga saina. Mararo ny firenentsika ilay retsy ka azo fisainana, alaivo ambony alaivo ambany, aza ny olona miady ho anao no vonoina ny afo fitiavan-tanindrazana. Samy afaka mirehatra daholo isika rehetra fa tsy voatery mamono ny afo ianao vao hamiratra. Misaotra tompoko.